Miarabanao tompolasy tompovavy, manaraka hatrany ty fandarina zany malaza ity. Eto raha dia miarahaba an'ireo namana mpanao gazety rehetra amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety izao. Kalazaina isan-taona ny andro ny 7 volana May ary ireo namana mpanao gazety maneran-tany indrindra ny eto Madagasikara no tolorana an'izay arahaba izay n'aiza n'aiza toerana misy azy. Ho an'ny teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ny firenena mikambana dia ny safidy manokana ny an'ny hoe la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Zany hoe ny fahalalahana maneho hevitra de ohatran'ny fanototra iray amin'ny reo zo n'olombelona zay tokony hoajaina sy akatoavina. Ho an'ny eto Madagasikara dia ametrahantsika fanontaniana ny amin'ny hoe mety ve afa-po ve ary araky ny eritreretana azy ve ny fahalalahana ny fanehoan-kevitra sy ny fahalalahana ny asa fanaon-gazety raha ohatra ka raisina amin'ny zava-misy ankehitriny. Zaroany rehetra manko ny hetsika lehibe nataon'ny mpanao gazety manoloana ny tribonaly tetsy Anosy rehefa nisy mpanao gazety roa izay noenjehana noho ny fanehoan-kevitra izay natao tamina gazety mpiseho isan'andro iray teto Antananarivo ka nilahara ny mpanao gazety ka tamin'izany fotoan'andro izany dia nisy ny filanjana sora-baventy sy fanaovana akanjo amin'ny hoe liberté de presse bafouée nentina tamin'izany. Lazaina fa very ny fahalalahany ny asa fanao gazety. Ary tsaroany rehetra ihany koa ny mpanao gazety nando alika teny Tsimbazaza tamin'ny fotoan'andro tamin'ny fanjakana teo aloha izany ary ny filanjana vatapatiny amin'ny hoe handevina andra-fahafana ny mpanao gazety teny amin'ny faritra Akorondrano teny. Anisany tao anatiny izany hetsika rehetra izany ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina amin'izao fotoana izao. Ka apetraka ny fanontaniana ny amin'ny hoe ankehitriny ve tena efa mandeha araka ny tokony izy ny tontolo ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara. Raha ny laharana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay navoaka ny Reporters sans frontières momba ny liberté de la presse dia tamin'ny taona 2024 dia laharana fa 7.20 ny nisa Madagasikara. Ary tamin'ity taona 13.20 ity dia laharana 100 no laharana misy Madagasikara, zany hoe mbola very ary mihemitra tsany ny laharana Madagasikara eo amin'ny zo sy fahalalahana amin'izay asa fanaovan-gazety indrindrandrindra mifandraika amin'ny fanehoan-kevitra izay. Ny teo anivon'ny firenena mikambana ary nanao siny izany Madagasikara amin'ny fanambarany iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona dia ambara mazava tsara ao amin'ny andininy fa 7.20 fa ny olon-drehetra dia afaka manana ny heviny ka hilaza izany ankalalahana. Tsy tokony hampitahorina amin'izay fomba fijerina ary afaka mikaroka mandray mampiely izay vaovao na hevitra hitany amin'ny alalan'ireo fitaovam-pifandraisana misy, tsy hijerena sisy tany. Izany no fiarovana izany fahalalahana maneho hevitra sy fahalalahana ny asa fanaovan-gazety izany ary ny olom-pirenena sy ireo mampiasa izany fitaovan-tserasera na fitaovam-pifandraisana izany. Ny lalam-panorenan'ny Repoblika ny Madagasikara ao anatin'ny 110 sy 112 ihany koa dia samy resaka an'izany amin'ny hoe 110 ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny, ny fahalalahana eo amin'ny fifandraisana, ny fahalalahana manao gazety, ny fahalalahana hiditra amina fikambanana na hanorina fikambanana, na ny fahalalahana hivory malalaka, ny fahalalahana mivezivezy, ny fahalalahana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana dia samy hiatohana ho an'ny rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalahana sy ny zon'ny hafa sy noho ny fahaterena hiaro ny filaminam-bahoaka sy ny fahamendrehan'ny firenena ary ny filaminan'ny fanjakana. Mbola ampin'ny lalam-panorenana zany amin'ny 11 ny amin'ny mananjo halala vaovao ny tsirairay. Zany hoe ny fanambarany iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona dia noraisitsika nentina nananganana ny lalam-panorenana fototra ho an'ny eto Madagasikara ka nampidirina ao anatin'izany lalam-panorenana izany 110 sy 112. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia azo eritreretana ihany amin'ny hoe very ny fahalalahana, very ny endriky ny fanehoan-kevitra sy ny zo, very ihany koa ny fahafahana izay efa mba azon'ny mpanao gazety sy ny asa fanao gazety no ratovina sy ny dina efa taona maromaro tany aloha tany. Maro ireo mpanao gazety izay noenjehana ary ireo fitaovan-tserasera izay ninina nidina na ninina ihany koa nikarohan-kevitra hafa fa misy hevitra politika ary misy endrika tsy fanajana amin'izay fahalalahana maneho hevitra sy ny asa fanaovan-gazety izay natao ho fomba na nidinan'izy ireny satria manelingelina amin'ny fitondram-panjakana.
ny fanazavana zay entin'Andriamantory Fiandrakotomaro zay efa filohan'ny io lafitry ny mpanogazety teo aloha ary manana ny anjara toerany lehibe teo amin'ny tontolon'ny asa fanogazety dia hitondrana an'izao faneho-kevitra zao raha mikasika ny MBS, la Gazette de la Grande Île sy ireo orinasa tserasera zay manana na tokony hanana ny fahafahana hiditra ao anatin'izay hoe fitaovan-tserasera mba hahitany rehetra ny zo sy ny fahafahana azo vaovao izany tahaka an'izao andrenesantsika azy izao. Inona moa no tena fahatsony ny MBS, ny fahatsony reo gazety hafa samy hafa, ny fahatsony la Gazette de la Grande Île ohatra, ka nirofona daholo ny entana rehetra atao anatiny a, nefa ny votoatin'ny anenjehana azy a tsisy idirana gazety. De mba manontany tena nahoana moa zany le MBS no mbola tazomina foana na fanahinina resena tsy andeha any anatina bouquet satellitaire, zany zavatra rehetra zany a everiko fa fanohintohinana ny fahalalahana amin'ny asa fanaovana gazety a zany rehetra izany. Ary misy aza tahaka ny Real TV ohatra sy ny radiony tonga de lavina fotsiny zao ny fidirany a any anatin'ny hoe raha mangataka izy mba atao bouquet ao anatina bouquet satellitaire lavina fotsiny zao ankitsy rano tsy misy hoe inona ny antony na inona tsy antony a tsika efa ataonay MBS de mipetahana eto a zany a dia manao antso ho an'ny primature sy ny ministera ny kolotsaina sy ny fifandraisana androny telome re tompoko avereno bouquet satellite ny MBS foany am'izay le fanenjehana zay nataony miainga atao amin'ny DLC direction ny ina tsara moa natonga n'izy iny re tsy tadidiny tany amin'ny hoe lazaina hoe naninona moa hoe manakorontana inona zany hoe ohatrohatran'izay satria tao aorinany tamin'ny février 2021 io no natao a zany angamba everiko fa fanohitohinana daholy ilay fahalalahana amin'ny teny a zany rehetra izany. Asa aloha raha inona ny tena hoe fanakorontanana zay nataony MBS tao anatin'izany miara-manonjy io a setry ny demokrasia ny lalovina tao anatin'io a asa zay ve ny tena ratsy be sa lay fomba fitenin'lay filoha-lefitry ny anteny mera-pirenena tany Antsiranana tany amin'ny hoe tany amin'ny faritry Sava hoe ndanonareo avy any atsimo any mijanona any aminareo any a iza ny tena mandranitra, iza ny tena atahorana reny zao tao jerena fotsiny nefa ka mpanohana n'le fitondrana dia ohatrany hoe tsy de maninona zany a dia zay ve ny atao hoe liberté d'expression koa zany hoe tsy voafetra ary tsy voatsinjo mialoha ny mety ho fiantraika azy zay fa raha ohatra moa zany ny avy any atsimo koa no miteny hoe nareo zay avy aty atsy avy any avaratra ka aty aminay atsimo ty ndana koa nareo mody a ngamba mety ho sarotsarotra ihany ny fipetraky ny toedra raha fa rehefa omenao ny fahalalahana ainay mpanao gazety no mifehan'io a tsy ampiteraka na inona fa ho fanohitra ny fampiroboroboana ny ady-hevitra demokratika isiny ny tena fampandrosoana. Fotoana zao hanengaina ny fitondram-panjakana raha ho an'ny MBS manokana ny fanambarany raisam-pirenena momba ny zolombelona sy ny lalam-pandroenina dia samy milaza izay hoe mananjo hahalala ny vaovao ny tsirairay dikan'izay voatohitohina izany faneho-kevitra fahalalana ary ny zo isambatan'olona izany indrindrandrindra eo amin'ilay orinasa tserasera satria tsy ny fanaraka tamin'ny fitondram-panjakana ny MBS fa ny fanaraka tamina orinasa samy orinasa ka ny orinasa ny mety manana fanapahan-kevitra hanatsahatra na hanaisotra ny MBS tsy andeha amin'izany bouquet satellitaire zany ohatra na Canal Plus na Parabole na Star Times fa dia ny fanapahan-kevitra de natsahatra vonjy maika efa roa taona nefa izany fanatsarana vonjy maika izany tamin'ny volana marsa 13 teo dia nandefa taratasy teny nivon'ny primature ny MBS nanazava izany trangajavatra rehetra izany saingy mbola rano andamosiny ganagana ininy fanjakana tsirairay iny izany fanazava-kevitra araky ny lalàna sy zo tokony hanana ny MBS amin'ny orinasa tserasera sy mampita fifandraisana azy izany kanefa dia tsirairay iny fitondram-panjakana. Androantsika eto amin'ny fandarina zany malaza dia mbola mamerina trany ary miantso ny prime ministre lehibe ny gouvernement miantso ny nivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina
na de naneo hevitra ary izy androany de tahaka ny tsy mahavaly an'le tena zava-misy iainy an'ny MBS le fanehoan-kevitra navokana momba izay fahafahana mandefa indray amin'ny MBS amin'ny ao fampitaindavitra amin'ny alalan'ny satelita. Izany no mbola etsotsika ny amin'ny ivereniny ny fanapahan-kevitra nanatsahatra ny MBS fahita lavitra ka tsy ahafahan'ireo mponina ny faritra rehetrarehetra mandrato na mandray ny vaovao zarainy. Manohitohina ny endriky ny fahalalana maneho hevitra izany sy ny fahalalana ny asa fanao gazety ary tsy gaga isika raha toa ka mihevitra teo amin'ny laharana fa 1 no misy any Madagasikara noho izany anton-javatra rehetrarehetra izany. Zany zava-misy zany malaza makahery ny mpanao gazety rehetra sy ny nasa tserasera izay eto amin'ny fandarina makasitraka dobila makately la dobivavy.